atsika mpanaraka ny canal news amin'izao fandara na émission izao ny vahintsika an'io dia Ramatoa Marie Zénaïde Lechamp Ramampy miarabanao zay amin'ny fandaratsika miarabanao koa ary misaotra mifatongavana aty atokantrano. Araka izany moa toko lahy sy toko vavy dia efa mitana anjara toerana lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena izy satria efa folo lefitry ny anteny mera-pirenena teo tamin'ny andro ny Ravalomanana Marc ary tany Ambalavao Tsieny Paris no nalany azy ho solombavam-bahoaka. Ny dirantsika voalohany dia mahakasika indrindra ny toetra raha-pirenena misy ankehitriny. Eo ny resaka mandeha mahakasika ny fampihavanam-pirenena zay hoe tsy maintsy irosoana ary io ihany koa no lalana mety ivany ny krizy izay atao hoe efa mianjaty sy fantrana lalina iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniana apetrako Ramatoa Marie Zénaïde Lechamp Ramampy dia hoe isotra makaiza tokoa io fampihavanam-pirenena io ary tena avany krizy tokoa ve izany fampihavanam-pirenena izany. Raha ny gazety aloha ny jerevana ny vakina sy ny déclaration ataon'ireo tompon'andraikitra dia makany io fanatanterahana ny fihavanam-pirenena io fa ny fomba manao ahoana moa no natanterahana an'izay zay ny tsy fantatra fa raha ny teninao teo hoe hisy fitantanana lavoravo raha ohatra tsisy ny fihavanam-pirenena sady mino fa hikorotana foana ty tanitsika tia ary ho araky ny tenin'ny vazaha hoe ho à peu près foana ny zavatra rehetra atao raha tsy madio tsara ny resaka momba fampihavanam-pirenena ka ho tanterahana izy io. Raha mieno ny fitenin'ny mpomban'ny président amin'izao fotoana dia tsy maintsy président no mitarika le fampihavanam-pirenena. Mieritreritro indray dia hoe raha vao ekeny ka organiseny manome ny latitude rehetrarehetra ny président ny anatanterahana an'io dia tsy tokony ho izy no mitarika ny fampihavanam-pirenena satria fampihavanam-pirenena mikasika ny vahoaka manontolo. Ny fampihavanam-pirenena mikasika ny fitantanana raha-pirenena or izy anatin'ny fitantanana izy no mitantana amin'izao fotoana izao misy zavatra tokony hitsy ihany amin'izany fitantanana izany ka hoe iaho hoe ny voalohany zavatra atao aloha dia misehoana izy dimy ireo efatra mitondra teo aloha dia izy mitondra amin'izao fotoana izao dia araky ny toromarika zay efa nataony FFKM mikasika ny hoe fiekena ny tsy nety natao tamin'ny fitantanana zay nataon'izy ireo izay ny voalohany satria raha nety anie ny fitantanan'izy dimy tsy hokorosofahana ohatran'izao ny firenena. Raha nety ny zavatra mihenin'ny vahoaka marina izy ka nisy ny dialogue nataony tamin'ny vahoaka tsy ho niamboho andro-mpitondra ireo ny vahoaka ka androdana anazy tao amin'ny fitantanana. Izay aloha ny zavatra hoe inona zavatra tsy mety nataoko natonga ny fireneko tahaka an'izao. Zay zany ny question tokony apetraky tsiraray avy. Rehefa miaika izy an'izay zavatra tsy mety nataony dia mifanaiky indray izy rehetra hoe ekeko fa diso ka okazay ny ahitsy amin'izay ny famindra ka le mpitondra amin'izao fotoana izao no tsara hibeneficie an'izay diso tsy nety zay fanitsiana tokony atao amin'ny fitantanana raha-pirenena. Miaro ny zavatra hitako fotsiny dia zavatra baribary dia hoe tsy fihainoana ny
ny vahoaka ny zavatra ary tsy fijerevana ny fijalian'ny vahoaka no natonga an'izao. Ny zavatra misy manko dia eo mpanaovana propaganda izy rehetrarehetra dia hoe anareo vahoaka zao anareo vahoaka atao zao anareo vahoaka, nefa rehefa tonga fitondrana lasa jambo, tsy hitantsony le vaorian'ny vahoaka, lasa marenina tsy henontsony le fitarainan'ny vahoaka, lasa moana fa ny didy azo lazaina hoe didy jadona fotsiny misoratana amin'ny taratasy avoaka lalàna sans tenir compte de la vie de la population. Zay ny zava-misy ka tokony hiaika an'izay izy hoe tsy miaino tsy nijery ny vaorian'ny vahoaka ohatra, ka le olona mitondra amin'izao fotoana izao efa lany amin'ny fivitianana ara-dalàna ary ny ekena hoe ara-dalàna ny fivitianana teo iny a, ka noho izany a tokony mba ahitsiny ny fomba fitantanany raharaham-pirenena mba tsy hiverena ny disadisa ntsony a sy izay menomen'ny vahoaka ka tonga ny vahoaka mandrotanandry zareo indray. Ny forme hanatanterahana anazy a dia hoy zao hoe izy 10 lahy zany mandamina an'izay, rehefa vonona manano zay volonté politique zay izy 10 lahy dia ampandrosoana amin'izay ny fanohizana ny zavatra efa nataony FFKM tamin'ny fotoan'androny tamin'ny herintaona, satria nisy dingana anankiroa manko ny FFKM tamin'iny. Le dingana faharoa zany tokony hidirana dia faranana eo dia ho vita eo le fampihavanam-pirenena. Ao no milaza hoe misy groupena intellectuel ny vondrona hoe ataoko le fampihavanana ka etsena hatramin'ny zavatra niseho tany amin'ny tantara tany alohany. Raha zay no izy tompoko te mbola afaka folo taona angamba vao vita ny fampihavanam-pirenena, fa raha fa hoe volonté politique mipetraka amin'ny mpitondra amin'ny mpanao politika, satria reo efatra nitondra reo ne mbola mitana le teo aloha reo, mbola manana ny movansiny, mbola manana ny olona mpanaradia azy. Raha fa reo no manana zay volonté, leader-ndreo no manana le volonté politique hanatanteraka an'izay a zay ny tokony madinidinika tokony manaraka ho azy, tsy afaka hitroatra, tsy afaka nena fa mba manana ny fahendreny ihany ireo mpanao politika ireo a, ka raha fa hita fa reny ray aman-drenireny a rehefa mibebaka ny zavatra tsy mety nataony ka vonona hanavitra ny firenena ny anaovana ny politikany mba hoe filaminan'ny vahoaka, fanatsarana fitondrana ny anjara brika mba hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka, ataoko fa tsy isy olana intsony. Rehefa eken'ireo a dia mirositsika amin'ny tena fampihavanana ary havana ny malagasy. Isan'ny zavatra narahana angamba atao anatin'izay hoe dingana no lalovan'izay ny fametrahana ihany koa ny tondrozotra. Ny tondrozotra moa zany zay nanamarika fa hoe nisy ny rafitra napetraka indrindra fa ny FFM zay hoe tokony andraikitra n'izay fampihavanam-pirenena zay. Io ihany koa ilay voalazanao teo hoe ny FFKM, raha ny lalàna sy ny fanaraka n'izay hoe fanarana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay dia hoe tsy manan-kery-tsony ve zany ny fisiany ny rafitra napetraka ho an'ny FFM, ary nilaza ihany koa tetsy ambony ianao araka nambaran'ny filoham-pirenena hoe izy mitarika an'izay fampihavanam-pirenena zay. Mety handringa ihany ve zany sa tsy manan-kery intsony koa ny fisiany ilay rafitra napetraka io, ary tokony efa hoe tsy narahana intsony zany ny tondrozotra raha izay no fandehany. Eny ny tondrozotra le feuille de route moa zany iny a efa narahana hatramin'ny-boalohany dia natsangana io institution anankiray io. Ny zavatra tsapako anefa dia tsy dia nisy vokany firy, tsy hita taratra ny zavatra navoakan zareo hoe nanatsara ary nindronana n'izany fihavanam-pirenena zany. Namana ny mitarika azy, namana ao anatiny ao
tsy hoe hitaka avy atrany hoe hajanona any iny fa ny zavatra hitsapo de tsy hita ny vokany nefa reny olona reny karamaina ny ka maninona raha ohatra hoe ty formule anankiray ty ny FFKM sy ny ty ajanany iny mandray anjara moa izy rahapasoa rahapatsara raha ohatra izy ka tena nanao asany marina tokony hanana dossier izy afantarana hoe ina nampikatso ina ny zavatra tsy nety azo miaterina eo anivony zany fionam-be zay ho taritiny FFKM ny observation zay hita ny résultat ny enquête nataony de iny no entina fitaovana hoentina miasa mba hanatanterahana fihavanam-pirenena sarotra ao ananana hoe foany iny de mivoanandray am'le tongozotra fa de hoe iaho hoe zay résultat ny asa nataony a hoentiny anivony fionam-be io de hoentsika manatsara n'izay zavatra zay zay verina ve zany fa hoe hijanona eo amin'izy dimy rahalahy ihany koa zay fampihavanam-pirenena zay satria maro ireo karazana olona tafiditra ao anatin'izay tokony mbola ho ampihavan'izay ary lololony tsy maty voalava kibo etsy an-daniny isan'izany ohatra ny hoe fatongava ny filoha eto Tanindrazana Andriamatoa Marc Ravalomanana teo aloha zay miteraka disadisa sy resabe ihany koa ny amin'izao fotoana ny atoko ny zavatra fantatro de hoe si on veut faire plaisir à tout le monde on n'avance pas raha hiteny ianao zao miresaka ny fatongavana Ravalomanana tonga izy atao hoe ny fihavanam-pirenena de tsy naharaikitra ny rehetra zay natao de hoe izy any lavitra izy eto zao fahatongavany ange zao tokony hanamora an'izany fampihavanam-pirenena zany fa aza de hidirana loatra ny antsipiriany raha hiditra am'izay a de anay zao Betsileo ao Ambalavao misy tendrombohitra anankiray atao hifandana ny anarany de raha fatoany miaramila ny radama aleon'le olona mpanjaka sy ny Betsileo tany hoe assiégé ny miaramila ny radama ny olona tam'izany aleonay maty zay anaiky hatram'izay zao ny Betsileo sy ny Ambaniandro de ohatra nisy disadisa foana tsy hoe isan'andro fa ndraindray misy fotoana any fangataham-bady na minina na politika zany ka raha hidirantsika tsiraray avy reny misy toerana araky ny voalazan'ny radio sy ny télévision ndray mandeha hoe misy toerana fadimerina raha ireny ve no poirina tsikelikely zay no ataoko hoe folo taona tsika mbola hiady varitra n'izany fihavanam-pirenena zany fa le plus important eo izy dimylahy responsable n'izao fahoriana misy ny malagasy zao reo no tokony himanifester ny volonté politique fa hataony fihavanam-pirenena anavotana ny firenena fa tsy isonyky sabotage etsy nikorotany etsy nikorotany roa mba hiroso amin'ny fampandrosoana tanteraka zay président eo toerana no anatanteraka azy ka zay tsy mety araky ny dinidinika sy examen zay ataon'izy rehetrarehetrany tsy mety am'izao fitondrana zao tokony anaiky koa ny président am'izao fotoana zao hanitsy mba azahoana manavitra ny firenena fa raha hoe asongadina daholo le petit détail amin'ny zavatra misy tsy tafavoakatsika tsy tafavoaka raha ho vita ihany ary zay hoe fampihavanam-pirenena zay niona sy antenena aloha zany de ho tonga am'izay fampihavanam-pirenena zay aoriny io izy ve zany niteteza mita fanindroany ndray sa hoe fiaraha-mitantana tahakiny ahoana no hitondrantsika ny firenena zay andrandray ny vahoaka malagasy non ny teteza mita aloha tsy tokony hiverina tsony iny fa le président am'izao fotoana fitondrana am'izao fotoana zany président de efa laniny vahoaka iny tsy kiteny iny fa hoe za hoe misy fanitsiana mba tokony atao a mba mpiseho marina le hoe ahafana mampandroso ny firenena
zaho koa tsy manao hoe antanina hoe firy ministra tadiavin'ny président zafy firy ministra non tsy any fa misy critère zany tokony hirahana manaiky hoe ny ministra de mila n'le efficacité-ny a fa tsy hoe le resaka politika intsony hoe ty zarazaraina ministère hoe ty menany mapara ty menany SVM ty menany MMM ty menany verina indray le olana toyny teo aloha raha zay tsy solution iny fefa nidresahana firy volana tsika niresaka zany hoe reo maniman zany maninona moa amin'ny occasion vita ny fampiavana-pirenena de le olona efficace tsy resena tsony hoe resaka clientélisme mitondrana andraraha-pirenena satria efa zay nahavoanireny tamin'ny fitondrana teo aloha reny eny havako ty de ataoko eto namako ty de ataoko eto de nefa le efficacité-n'le olona tsy tao ka le compétence n'le olona zany a ny tokony apetraka am'izay zaho kory tsy manao hoe tsy maintsy esoriny kolo roger tsy maintsy esorinao nitiako hoe mba misy fanitsina zany atao a amin'ny hampandeha andraraha-pirenena fa tsy hoe le clientélisme hoe ty poste ministère ty a de ho tazonay SVM ty ministère ty azo menany mapara ty fitondrana ty azo menany je sais pas moi ny les as na ohatra satria nanoana tamin'ny fifidianana na ty omenany zao zay zany tsy tokony hapetraka intsony raha misy efficace ao amin'io gouvernement io tazona izy fa raha misy koa zany tsy efficace tsy manana le compétence napetraka tao fotsiny noho ny fihavanana ty petraka soloana zay zany mba tiako hoe mba iainga hisy ainga vaovao mba hampisy zavatra vaovao a vokatry n'le fihavanam-pirenena zay vita fa tsy asiana transition mahakasika kosa indray le hoe lalàna ny fifidianana ndray aorian'io zany manahoana ny mety hoe fipetraka zay mila hovana tanteraka be izy fifidianana moako atoato zao hoe ny be ny tanàna ny conseil régional ny sénat za aloha nieritreritry ady ny liste électorale aloha no tsara atao tsara mazava tsara mihitsy fa ny lalàna raha ohatra misy zavatra efa misy parlement netsika raha misy article ray tsy mety na roa tsy mety azo atao amandement zany zavatra zany amikasika ny lalàna momba fifidianana sady ny fifidianana hatao misy tsy misy texte mifehy miny fifidianana be ny tanàna tsy maintsy misy texte mifehy donc c'est pas le plus important fa le fanaovana liste électorale ny tokony ho ara-dalàna de manantena ao am'izay hoe ho bebe kokoa ny vehivavy mpifidy tafiditra anatin'ny listeny électorale toizako mahakasika indrindra ny resaka sosialy ihany ko ny resaka satria barainga mipitraka am'izao fotoana zao indrindra fa ho an'ireo dahalo ny ovafo tany amin'ny faritra atsimo zay hoe nametraka ny fitaovam-piadinika omena masom-boly a hiditra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana moa zany eto amintsika misy ny atao hoe fitsarana manana ny fahaleovantenany eo ihany koa ny hoe fandraisana andraikitra amin'ny tranga tahaka reny satria zavatra mamao faty tokoa ny asa ndalo raha ny zava-misy tsy fantatra aloha zany hoe dalo efatra arivo hoe tena dalo tokoa ve izy ireo sa ahoana mbola baraingy mikasika an'izay manana izay atao hoe fahaleovantenan'izay hoe fitsarana eo ihany koa le impunité amin'ireny olona reny misy ho azy le fanampiana azy ireo zay mbola ao anatin'ilay resaka fampihavanam-pirenena tena izy ihany koa le zany raha ohatra hoe atao bango tokana mifandray am'le teo aloha za aloha de zavatra ny mpitondra moa miteny foana hoe tsy cinéma reny de kena ohatra kena hoe tsy cinéma reny
fa ny zavatra mba manaitra ny mpijery ihany indrindra salan'ny vatantenako zao tamin'ny mba commissaire de police any ary teo ambalafao dia misy en tant que député dia nandraikitra kokoa bebe kokoa mikasika ny fanenjena ny dahalo amin'ny ala tromby en tant que vice-président ny assemblée nationale chargé de la défense dia hatrany iosy kalamavony irany Madagasikara zany mbato finandrahana dia nanaovana resaka dina fitadiavana ny dahalo nanao opération avec militaire gendarme miara police ny organiser opération anti dahalo dia izay aloha tsy nanana ny chance ny mpitondra amin'izao fotoana zao ka nisy dahalo nanatiny hoe bebaka nefa tamin'izany any colonel Lilisson no lehibe ny gendarmerie teo Hiosy ary rehefa misy tratra dia enjena izay mandositra dia voatifitra misy an'ny maty tamin'ireny nefa tsy nisy nananatina ny Lilisson nananatina ny tena hoe bebaka zay meo masom-bolo zay fa dia ino moa zany ny zava-misy fa ny zavatra mahagaga ary manafotoana ny tenako dia hoe mibebaka izy androany dia apitsiny dia efa misy déclaration hoe homena fitaovana homena masom-boly homena biby ompiny reny olona re nefa tsy nitsarana akory izay impunité izay manko ny zavatra tena tsy ampisany zany hoe firenena ny tany-dalàna tokony ho tsarana aloha reny olona reny ary arakaraka n'izay hoe satria ny camerany izy hoe zany nangalatra zany afaty nangalatromby nanao an'izao dia le contradiction koa ny zavatra tena mahagaga PM avant de descendre tany atsimo nilaza hoe ny miaramila namono ny miaramila nandoro tanàna miaramila dia avy eo mahita an'ireny misy miaramila raha mandihy miaraka amin'ny dahalo hita tamin'ny télé reny zavatra reny jerena koa le amin'ny sary hoe basy sahala am'izao kobay eny eny akamaroany reny natsipitsipy reny et par quel miracle tous les dahalo étaient avec la même tenue t-shirt maitsomaitso satroka mitovizana tout ça ça pose metraka fanontaniana ho anay izay tsy mahalala ny tena votoantin'le zavatra tsy nanatrika n'izany fibebahana zany fa hoe hoe na cinéma na tsy cinéma tsoroky ny teniko tokony hoe mba ialana amin'le impunité lava zay misy n'ity firenena ty dia mba tokony ho tsarana reny aparitaka ny atsimondany daholo ny mpitsara zay tsy chargé loatra amin'ny asany na eto Antananarivo na ny Fianarantsoa ny Mazangana ny Diego mba alefa manao mission kely manao tribunal forain raha ohatra hoe tsy omby ny salina mba hitsarana an'ireny olona reny dia mba ahafantarana hoe tia nangalatrombo arivo zao ny sargeny tiana mon'olona dia rehefa avy eo tonga azon'ny président tao ange manao amnistie rehefa vita ny fitsarana fa raha olona mbola tsy nitsarana ahoana ny anaovana famelan-keloka ohatran'izany tsy haiko fa dia fitondrana vaovao lalàna vaovao zay ny zava-misy ka amiko aloha dia tsy mety zay zany le hoe tsy maty manota misy zany ny atao hoe tsy maty manota atao amintsika nefa zay fa tena hoe lava satria tsy atokisany vahoaka ary pirofony zany reny fitsaram-bahoaka zay efa hoe paritaka manerana ny faritra reny satria tsy misy tsony le fahatokisana n'lay fanjakana tan-dalàna isan'izany ihany koa ny atao hoe fanondranana ny andramena ny kidnapina sy ny mpangalatra
zay mila isaky ny faritra maro dia sika ahitanan'izany avokoa mipetraka foana zany la impunité ary dia lasa hoe fianarana ratsy ho an'le terina tsy tokony ho tonga any amin'izany koa ve zany raha hoe nisy ny trangana atao tak'izay tamin'ireo dalo tany atsiny zay indrindra manko mampanontany tena hoe nahoana ny mpangalatrombo no dahalo mpangalatrombo no tonga dia zarana fitaovana zarana masomboly sy nandalo fitsarana ary zay angamony tsy afatarina hatramin'izao hoe iza reny mpanao trafic de bois de rose reny zay koa angamony tsy afatarana hoe iza daholo reny mpanao trafic volamena na reny harena kibony tany tratrany ivelany any nefa tsy fantatra même principe angamo mena passeport eo dia hoe ndana mba amidio any ivelany ny bois de rose ny trafiquenao na ohatran'izay koa ny mpanao volamena tsy fantatro fa raha firenena tan-dalàna ho any dia tena tokony hisy fitsarana ary ho fantatry ny vahoaka zay ny tena anatra be indrindra ho ny atao amin'ny vahoaka fampianarana azy ahafantatra ny lalàna dia tsarana izy dia atao ho fantatry foko ho fanta-pirenena hoe zao ny sazy namena ny rana satria rana nanao an'izao rana nangalatrombo rana nafaty olona rana nanao trafic bois de rose rana nanao trafic volamena rana détournement indrindray ary olona atao hoe drakory tsy manao hoe asagadrana reny pickpocket reny fa aty Antananarivo zao ohatra tsisy omby angalariny tsisy bois de rose tapahana fakitrano be dia be famonoan'olona be dia be reny zao dia atao maninona ny eny atsimo no zarana masomboly ny atsika nisy mamaky trano mahafaty olona ty Antananarivo atao hoana koa reny zay hoa tsy mety reny fa tokony asiana fitsarana daholo na ny mpanao kidnapping na ny mpangalatromby na ny mpanao bois de rose na ny mpanao mpamaky trano tokony ny fitsarana miexiste ary raha ohatra hoe maika ny araky ny teniko teo raha ohatra hoe maika ny amafany heloko nyreny olona reny a première chose ataony fitsarana ataony fihavanam-pirenena dia ny heloko ny rehetrarehetra fitsorona amin'izay fotoan'izay après vita ny fihavanam-pirenena vita reny a zay voazarana ny masomboly sy ny rehetrarehetra ka zay le teako tery ambony hoe efa miditra tsikelikely eo anatin'ilay fampihavanam-pirenena ve zany le famafana n'le heloko natao tamin'ireo dalo dia nahoana no avy ny firenentsika atsoatsy tokony ho tsarana daholo ny rehetrarehetra zay meloka zay dia rehefa avy eo a antsara ny président e manana zay fahevana zay fa ny fihavanam-pirenena resaka politika momba ny fitantanana raharam-pirenena no tokony atao amin'iny momba ny fitaisana ny vahoaka no atao amin'iny hoe tsy nety nataoko dia ahitsiko ny fataoko ny fomba fiazao fa zay rehetra nangalatra na nahafaty olona na ny trafic isan-karazany tokony isazy ho tsarainy ny tribunal dia misazy eo dia antsarany président arakaraka n'izay fihetseham-pony no mamela heloko fa ty fihavanam-pirenena tia fampihavanana itsika samy malagasy tsika samy malagasy amin'ny fiaina fomba ny raharam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka fa ny mpangalatra raha tena hanome amafany heloko ny président rehetra ny tompony nandraikitra amin'izay anohisantsika n'ilay fiarana moa zany dia ny hoe efa hita teo amin'ny sehatry ny fitantanana sy fitondrana ny vehivavy ianao a ary teo ihany koa ny andraikitra goavana efa niraisinao teto amin'ny tany sy ny firenena isan'izany ny
nafondevitry ny anteny mera-pirenanao tamin'ny fitarana varomanana ny ady mafy sy ny amin'ny atao hoe mira lenta ianareo aiza ho aiza le hoe 30-50 tatiraka be izy amin'izao fotoana izao sa mbola lavitra ny ezaka ho amin'izay misotronao amin'le fanontaniana satria zava-dehibe ho anay iny fitakianay ny fitavian'jo ny hoe le mira lenta ny zo moa zany araka ny constitution sy ny lalàna dia mitovy feo fampiarana azy ny tsy mitovy ary le momba ny hoe 30-50 efa nisy texte nalefanay ary efa nekeny gouvernement mbola alefany amin'ny parlement raha tsy diso mikasika an'izay ny fanjakana malagasy manko hatramin'ny dia nanao signature andreny protocole ny sadek nanaiky an'le OMD izay mitako hoe en 2015 30% ny toerana ny fitantanana raharam-pirenena dia ho an'ny vehivavy misy ny avony izy iny fa tsy mbola ratifie zao tsika dia fa zay manko zay vehivavy dia fa miandry fefa nalefan'ny gouvernement ho ratifiany amin'ny parlement reny zavatra reny ary amin'izao fotoana izao zany zay satria 2015 efa raha pitso dia fa tsy tratra zany le 30% tamin'ny fitondran'ny monsieur Berzik premier ministre dia fa 27% ny gouvernement dia fa vehivavy iny zany dia mba nanantena izy hoe hiakatra tany tonga ny gouvernement tamin'Cool Roger lasa nivadika enina sy mihena zany le pourcentage dia ny takinay amin'izao fotoana izao zany dia ny hoe minimum 40%, maximum 60%. Tsy faritana tsony hoe 30 na 50 fa dia miezaka ataon'ny vehivavy amin'izao fotoana izao ny fiezaka ataony mpitarika ny fikambana amin'izao fotoana izao dia ny sensibiliser bebe kokoa ny vehivavy andray andraikitra ary teo tamin'ny fifidianana député teo anefa 209 vehivavy tête de liste candidate nefa rompo telopolo ihany ny lany tsy maninona midika zany a efa betsaka ny vehivavy no mitraka milatsaka ho fidiana fa ny mpifidy no mbola tsy zatra loatra mifidy ny vehivavy ary niezaka atao zao dia ny anazarana ny vahoaka malagasy hoe raha mba manana n'le qualification le olona manana famendrena le olona ny vehivavy iny a tokony fidiana fa tsy ho matikina maso hoe anylelany le chef de famille anylelany efa mahazatra anay mba hisy fiovana zany amin'izay fihetsika zay ary mino zay amin'ity fifidianana be ny tanàna ty fa ho be hiakatra ny pourcentage amin'ny vehivavy ho lany be ny tanàna sy ny vehivavy ho lany conseiller ary asaina tonga anaty hoe tokony hatsaraina le lisy mpifidianana satria betsaka teo misy toerana zao tsy ala amin'ny andro ihany a 29% ny mpifidy voasoratra anaty lista no vehivavy midika zany nefa ny mponina raha jerena en général 53% ny mponina eto Madagasikara vehivavy ahoana ary no ho 29% fotsiny tafiditra lista zay zany no tsara enjehina atsaraina fa ny FMLF moa zany na ny CNFM na ny plateforme ny femmes en politique dans l'océan Indien tokana ny tanjona ny ampitombo
nisy ny vehivavy eo amin'ny poste de décision fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fitantanana andraram-pirenena satria anao hitanao zao ny zavatra ny seho eona zao ny 5 chef d'état lehilahy daholo le adilahy politika zany tiana ho kasena raha mba bebe kokoa ny vehivavy le fomba fisaina ny vehivavy le fahazarany vehivavy mpandamina ho anivon'ny tokantrano le fahazarany vehivavy mahay miaramoniny inony zany a tokony ampidirinay any amin'ny fitantanana andraram-pirenena mba hialana ny reny disadisa tsisy farany reny ny vehivavy a na de hoe tsy d'accord amin'izay zavatra zay a zatra mandefitra ka raha hoe reny vehivavy reny eo anatin'ny fitondrana eo izy amin'le mety afaka andefitra fa alefa ny antsoko madinika ny hevitra e finalement aresy lahatra ihany andreo lehilahy zay miara-mitatana amin'ireo vehivavy reo ka zay hoe fandeferan'ny vehivavy zay a mety ho qualité zay mety ho défaut ka raha iny vehivavy ny mampiasa an'izay a tsisy tsony ny korotana eto amin'ny firenentsika ary eo amin'ity resaka fampihavana-pirenena tia de manainga ny vehivavy rehetra zay vonona andraikitra ny fampihavanana mba hiditra tsehitra satria raha fa any amin'ny quartier-nareo anao mampihavana any amin'ny commune-nareo anao mampihavana moramora ny asan'ny fiavikahirana zay andamina anao ny raha-raha-pihavanana raha ohatra din'izao reny vehivavy manerana ny nosy efa manomboka manao an'izay asa zay ankoatr'izay le resaka andraikitra nraisiny neneviny hoe vehivavy sy ny fananatany vehivavy sy ny fanabeazana aiza ho aiza zao no makasiky indreny sehatra reny ina de misy problème mipetraka raha tsy mahadiso a leo averiko indray mandeha fa nisy charte mantsy no maniny CNFM misy point valo izay momba ny zony vehivavy en général momba ny fandovana momba ny fananatany momba ny fahasalamana momba ny fampianarana momba ny karama ho any amin'ny société privée de natao charte izy eo de namena an'ireny candidat hilatsaka indrindra reny raha ho an'ireo anankiroa farany ny takena amin'ireny manko mba hampidirany le président zay mitondra ny fijerena akaiky an'ireny problème mikasika ny vehivavy reny anisan'izay le vehivavy zay any ambanivohitra ka tsy nahita fianarana nisy clip navoakanay tamin'ireny fotoana ireny hoe vehivavy marary ny zanany de niazakazaka nandeha any amin'ny dokotera nanao kilometra filisy nitondra ny zanany amin'ny dokotera tebiteby mangovotra mijenevan'ny dokotera mino dokotera fanafody miteny ny dokotera hoe zao no mahazo zanaka ao zao no tokony hinana fanafody ny zanany eo ohatra nitsipatsipaka ao amban'ny tanany tsy tafiditra amin'ny sainy daholo ny tenin'ny dokotera fa de nanome ordonnance ny dokotera de ny fitenana fanafody tonga any ambanivohitra jereny tsy hainy akory ny mamaky an'le hoe firisan'andro ty ny aiza no atao maraina ny aiza no atao amin'ny riva azonao ka na de ny hoe minimum mba azahoany reny vehivavy reny mamaky teny ny takina tamin'ireny folo isan'andro ny vehivavy mateo mpiterahana nangataka zay hoe 12% amin'ny budget général zany budget de l'état hatokana mba ho fanavotana an'ireny anampiana ny fahasalamana mba hahafahana manakaikikaiky kokoa ny mponina any ambanivohitra ny hôpitaly sy ny centre de santé de base fa misy ane manao firy kilometra ny vehivavy rehefa hiteraka
mba ialana am'izay nangataka an'izay hoe ataovy 12%. Ny kandida anankiray amin'ny finaliste nanao siny, ny anankiray moa tsy nanao siny. Dia mipetraka ny alahelo tamin'izany fotoan'izany hoe ahoana moa ve dia atao tsinitsina ny vehivavy, ary tena tadidiko nanao dia nihenjana fa zao efa tonga ny fitondrana i président ekeko fa misy opération zao teo tamin'ny tatoaty hoe pour la femme et l'enfant no emesana iny manao andreny fa tsy nisy vola manokana natokana avy amin'ny budget de l'état. Tsika ve dia hiakina foana amin'ireny mpamatsy vola any velany vo afaka hikarakara hoe fanavotana ireny miteraka, fanavotana zaza tsy ampitaona maty reny, fanavotana ny hain'ny firenenao ny vahoaka ao anatin'ny firenenao. Le budget mihitsy mba tiana hoe ampiakarina mba hahafahantsika eo am'izay hoe mba hitsika tompo-tanàna, tompo-toerana, tompo-tany no mikarakara ny vahoaka tsika atao anatin'ny tanindrazantsika. Tsisy zany ny fanampiana dia eo tsika. Zay ny zavatra mba tiako hoe ho jerevana ary takinay foana moa reny momba ny vehivavy manokana ohatra reny fandovana tany mamela ohatra hoe zaza telo le ray aman-dreny, ray lahy roa vavy, maty izy mivady, dia kena fa hoe tokony zarana telo le tany nefa ina voalaza ny lalàna azo ny raha ny anadahany vidiana. Dia raha manatokantrano moa raha vehivavy zany dia mandeha any amin'ny vadiny any dia vidiana anadahany zany le tany. Misaraka mpanambadiana le ramatoa le anabavin'olona hiverina ty an-tanindraza inona tsony taniny eo fa tsy tokony hoe azo atao zay zavatra efa tokony hoe ny anazy dia anazy fa tsy solicitena mialoha amin'le lalàna hoe azo atao azonao fa mba tokony hoe efa voazara iny anazy telo mianadahy ty anazy telo mianadahy point. Sitrapon'le madama no mitady mpividy an'le tany azo zay fa tsy tokony hoe eo amin'ny fanatady eo amin'ny lalàna dia efa hoe azo ny atao satria rehefa misaraka mpanambadiana izy dia miverina izy iny zay. Ohatran'izay keo mazana amin'ny fizarana mpivady mivady tsy samy miara-miasa samy manangona indrindra ny any ambanivohitra ny mbola vereniko any ambanivohitra. Vehivavy ny manondraka ny anana nambolony rehetrarehetra miasa mafy foana ny eno ataon'ny lehilahy ohatra ny angadin'ondry fa le reste ny vehivavy no manetsa. Rehefa misy mifisarahana dia vilisy sotrokely ny mino fa ny tany tout reste à l'homme. Ao zany ny zavatra mila ahitsy fa ny minisitra amin'izao fotoana izao moa efa ndraisana an'io dia efa mihaino anay izy ary izy tena manampy amin'ny tolona izay ataonay mikasika ny fiarovana ny vehivavy. Zay zany ny zavatra mbola ho takiana ary tsy zarero fa le fikambanana manontolona mitaky fa ny tanjonay zany amin'ny ezaka rehetra ataonay dia ny hoe hanatsarana ny fiainan'ny vehivavy raha fa mba hoe misy fatsakana isaky ny vilaza mba ho tsy ho lany fotoana matsaka 2 kilometre tsony izy. Zany ny zavatra takinay anamboandrano mba ahafahany mikarakara koa ahafahany mandray andraikitra ny anivon'ny fokotany mba handraisany keo mba mananany possibilité hoe mba hiteny amin'ireny fivorinana ny fokotany reny hoe zao no tsy mety zao no tokony atao fa raha lany fotoana ny patsakana izy lany fotoana amin'ny fambolena foana le raha vehivavy tsy
lany fotoana zay mitako hoe miotoerana ny vehivavy fa tokony mba hatsarana zany ny fiainany vehivavy mba hahafahany mianatra satria na am'izao fotoana zao ny azony atao na vehivavy efa 15 taona anao mbola afaka mianatra mamaky mianatra manoratra ka zay no mba fanindrina hoe mba fanatsarana nireny fiainan'ireny vehivavy reny mba hitany mazava koa fa tsy zanao anatin'ny aizina foana fampitinana tiany farany oentinao amin'ny mpijery atsika ino ny teny farany fa de ny hoe ninona zavatra atao na ikritike ny mpitondra atsika na ikritike ndrehetrarehetra tokony andraikitra daholo tsika miso zava-misy eto amin'ny firenena izao ka zay azonao atsarana eo manodidina anao de ataovy satria iny olona iny koa hapita an'izay tombontsoa azony taminao zay fahazavana azonao momba ny fiarahamonina fiaraha-miaina ao anivon'ny vahoaka de mapitatra ny manodidina azy koa iny olona iny tsy miandro eo depite avo anao zavatra tsy miandro eo be ny tanàna avo andray andraikitra dokotera anao a jereo ny fahasalaman'ny olona manodidina anao ny manana moa afaka mandovo vola ny tsy manana mpapio izy mpampianatra anao jereo ny manodidina anao raha mba azonao atao re mampianatra andreny vehivavy tsy mahay mamaky teny manodidina anao ataovy zay ny tena fitiavana tanindrazana fanampiana reo mpiarahamonina tsy voatery hoe vola fa raha ohatra hoe misy zavatra azonao atao amin'ny mpiarahamonina aminao zay reno atao ary alohany atongavantsika amin'ny fivoriam-be amin'ny fihavanam-pirenena de miantso an'izay rehetra mihaino ka mahita an'izao afatra zao mihavana alohanao amin'ny tenanao mihavana manodidina anao mihavana amin'ny mpiraimonina anao eo amin'ny tokantranonao satria lasa ataon'olona modely ianao raha mahay mihavana amin'ny mpiarahamonina aminao mandeha ho azy ny fihavanam-pirenena raha atsika tsiraray avy a mifampihavana amin'ny manodidina atsika zay ngamba no azoko atao fa de mirary fahasoavana ho an'ny tsiraray avy ny tenako isaorana ramatoa Marie Lieusa zay nahita Ramampo moa zany nanaiky tamin'ny fanasan'ny Canal News tamin'izao fotoana zao isaorana be dehibe ihany koa isika mpiaino izy na mpijery izao émission izao ary dia manana fotoana ho aminao zay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko